Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Noltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv, vous présente Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Noltranao ny vaovao. Noltranao ny vaovao. Mangataka ny amindranan'ny Frantsany Philippe François, kolonely Frantsay taloha, mamita sazy ny tsy afay ny fanjakana Frantsay araka ny navoakany Africa Intelligence. I Philippe François izay voasaringotra tamin'ilay rara Apollo 21 fikasana anongana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Rajoelina. Manome roa amin'ny fitopoloran'ny ministeran'ny fambolena ireo mpiasa ao amin'ny ivitoerana famongorana ny Valala ao Toliara, andony karaman'izy ireo, aorin'io hiroso amin'ny fitokonana ireo mpiasa raha ny fanazavana. Etsy ankilany, ny tompon'andraikitra ny antoerana milaza fa tsara no vokatra tamin'ity raha tsy ho simba ny Valala. Tsy vitan'ny fanjakana intsony ny asany raha ny lalam-pirenena eto Madagasikara no jerena, hoy ny filoha nasionaly ny VHT, ny lalam-pirenena ny tokony amboarina raha misy ny vola, ary laharam-pahamehana oharina amin'ny fananganana autoroute. Faratsindalany izay efa mambolana maro no nampitaraina ireo mpampiasa lalana, 5 minutes sy mihaino ny fitondram-panjakana hoy ny Association des transporteurs camionneurs. Mitaky ny isian'ny lalana manan-kery, mamela ankalalahana ny vehivavy isafidiny momba ny fahasalamana sy ny zo ara-pananahana, ny eo anivon'ny Conseil national des femmes de Madagascar. Ho fisorohana ireo vehivavy matampoka eo ampitirahana vokatry ny voka loloatra no isan'ny anton'izany. Mitaky ny anenjehana ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha araka ny lalàna ny comité parlementaire fanadihadiana ao États-Unis. Ity filoha teo aloha ity izay enjehina noho ny fiantsona fikomina sy noho ny fanoheran'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ary ao avy hatrany ary ny andinindinindreo. Akafaliana hatrany tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity ala ity tonga soa. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny araba ary manasa anao ihany koa anjoy ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia toy ny rara Apollo 21 izay nangingina tatoato no isantarantsika ny fampalalam-baovao any Androany. Magataka ny amindranan'ny Frantsany Philippe François, kolonely Frantsay taloha, izay mamita sazy entsefan'ny fanjakana Frantsay amin'izao fotoana izao araka ny navoaka ny Africa Intelligence. I Philippe François izay voasaringotra tamin'ilay rara Apollo 21 fikasana anongana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Rajoelina. Ny antsiprian'izay tateriny Gaëtan Andry Atsilavo. Tao anatin'ny lahatsoratra navoakan'ny Africa Intelligence androany ny 20 Desambra no nahitana fa mangataka ny amindrana ny Philippe François any amin'ny taniny Frantsay. I Philippe François izay kolonely Frantsay teo aloha mamita sazy NCFA nanomboka ny volana Aogositra 2024 no ilay rara Apollo 21 fikasana anongana ny filoha Andry Rajoelina. Raha io lahatsoratra nivoaka io hatrany, niona tamin'ny Franck Paris sy Xavier Ronsin, mpanolotsaina afrikan'ny filoha Emmanuel Macron, ny ministry ny fitsarana Rakotoza François sy ny sekretera lefitry ny fiadidinan'ny Repoblika Dina Andriamaoly ny faharoa ny volana Desambra lasa teo. Fiaonana manokana ny resahana ny amindranan'ny Philippe François izay voaheliko ny fitsarana malagasy 10 taona tranomaizina eny Tsiafa. Nanomboka eo faharoa ny volana Desambra io, antota taratasy telo avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy no ilain'ny reto tompon'andraikitra Frantsay ahafahana miroso amin'ireo dingana amitany Philippe François ny saziny any Frantsa. Isan'izany ny daty ny famonjana, ny fotoana voatondro amitany ny sazy ary ny mety ho fahafahan'ny fanjakana malagasy mampiena ny saziny. Ary io lahatsoratra nivoaka io hatrany, ny antso ataribity eo amin'ny filoham-pirenena roa tonta
ny volana septambra 2024 lasa teo no nandrosoana sosikevitra ka amin'ny alalan'ny grâce présidentielle no mety ahafana miroso amin'io fampianana ny sazy ny Philippe François io. Ankilan'izay, raha ny voalaza hatrany dia mety ho nangataka ny famerenana ireo olona any Frantsa sasany ny filohan'ny Rajoelina, ka isan'izany Fanny Soernaivo na i Fleury Rakotomalala, saingy rano nambaran'ny Africa Intelligence no lavy ny filoha Frantsay io sosikevitra io. No amafisy ny Africa Intelligence hatrany fa tsy tafiditra anatin'ity dingana sy fampiresahana amin'ny roa tota ity i Paul Rafanoarana izay voasarinitra ihany koa tamin'ilay raharaha Apollo 21. Andrasantsika roa taterina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany mombizay fa maro ny tsy fahatomombanana hita ao amin'ny distrika Anakazobe. Amin'izao 12 andro mialoha ny katona ny fanavaozana tanteraka. Ny lisam-pividianana izao mandeha ireo agent recenseur hoy ireo mponina. Tsy misy CLRE manaraka azy ireo ary maro ihany koa ny tranga mifamadika amin'izay. Izay anairana ny senira ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety tany Antoerana. Onona saina no mitatitra amintsika ny Antsipriany makasika izay. 12 andro sisa dia ikatona ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana raha tsy misy ny fanitarana ny fotoana avy amin'ny fanjakana araka ny fanangatana vao mera maleo tena misana ny fividianana. Eo ampiandrasana izay tsy araka ny fanazavandry tompona ndraiky teo anivon'ny seniny zava-misy ny fotony indrindra ireo komuna lavitry ny renivohitra toy ny ao amin'ny distrika Anakazobe izay ahitana komuna misy 520. Ny amin'ny fokotany sasany dia ny vahoaka no manantona makany amin'ny bureau fokotana eny amin'ny président. Misy koa ny sasany izay ny président no mandeha mitety trano. Piasan'ny fokotany dia misy le agent recenseur ve sa tsy misy ry zareo sa? Tsisy le agent CSR fa avy dia ny président fokotany no manao azy eo sy ny vice-ny ihany. Izay foana aloha no tena matetika nisy tany. Efa mandeha ihany le fanondratana an'le asa fa le olana amin'le commune mivelatra be dia ao anatin'ny zavatra misy izany le ohatrany hoe tsy fahatombanana ao anatin'le asa satria tavozavoza be le asa dia mino hoe fa mety tsy ho tratra ny avitany io asa io raha izao ny jerena. Eny efa mandeha ihany ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'le fakala fanoratana le lisy bahoaka nefa raha fijeriko azy dia tsy ho tratra voasoratra ao anatin'ny lisitra daholo tompoko ny vahoaka. Raha mahatonga amin'ny teny an'izany dia fahitako an'le izy le fitavozavozana zany betsaka misy nefa le mponina sy le tanàna mifanalavitra dia tsy voatety avokoa le olona fa izay manatona eny amin'ny renivohitr'ny commune ihany no vitan'izy ireo. Misy le agent recenseur ve zany ihany miaraka amin'le CLRE araka ny nambaran'ny CENI sa manahoana ny fomba? Ia, misy ihany. Misy fa roa ihany ny ao amin'le commune tompoko. Raha ohatra ny ao amin'ny fokotany Nambararata izay tanàna misy anay izao dia tena mbola be tsy voasoratra. Andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny CENI manoloana izay faneho-kevitra ireo mponina ao amin'ny distrika Anakazobe izay amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana izao. Ny trangataka izao izay mety hiteraka lisam-pividianana tsy araka ny tokony ho izy ary amerizon'olona maro. Ao anatin'izay teboka isan-tsokajy mafampana manodidina ny raharaham-pirenena izay hatrany dia manitsaka ny lalam-panorenana ny fitondrana sy ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Hoy ny antoko HVM tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny tamin'ity androany ity. Tsy tokony hanamaivana ny fitsapaham-pitokisana ny governemanta izay efa nisoniavy maro anisa. Tamin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana raha ny fanazavany. Porofo ihany koa izay fa misy ny krizy ny androm-panjakana roa eto amin'ny firenena. Manoloana ireny zavany tranga ireny. Tsy voasambany no manitsaka lalam-panorenana ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka hoy ny antoko HVM raha naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny. Samy manao izay tiany ireo olom-boafidy ary manao tsinitsinina ny safidim-bahoaka. Manao kilalaon'ny fiainam-pirenena ihany koa manoloana ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta izay efa natao sonika nefa natao toy ny tsy misy dikany. Aiza kosa teto amin'ny firenena misy an'izany hoe filoham-pirenena mampivory mpikambana eo anivon'ny Assemblée nationale na ny député. Tsy azo ny filoham-pirenena atao mihitsy zany raha ny lalam-panorenantsika amin'izao fotoana izao. Dia manambara izany fa voahitsakitsaka ary tsy voandroany fa mbola manamafy ilay ataoko hoe tsy fanomezany reto olona reto lanja mihitsy ny hasiny zany lalam-panorenana izany. Ao anatiny ao koa zany apetraky ny foana moa zany fa hoe raha amin'ny lafiny lalàna indray dia tsy hoe akory ny manao fanambarana tsotra fotsiny
ny bureau permanent ny assemblée nationale dia tapitra ny procédure parlementaire. Ny procédure parlementaire tsy vitana fanambarana fotsy mampijanona azy fa tokony tohizany eo. Dia hoy izay hoe eto amintsika eto ohatran'ny zavatra tsy nisy reny, zavatra nandalo kanefa zavatra manandanja atao anatin'ny firenena ary manaprofo reny ny fisiana crise eo anivo ny androm-panjakana anankiroa satria misy ny androm-panjakana mpanatanteraka sy ny androm-panjakana mpanao lalàna. Proof fa tsy mahavaly ny etaetam-bahoaka ihany koa ny fitondrana ankehitriny ireny fitsipaham-pitokisana ireny hoy hatrany antoko HVM. Ataony nivoaka ilay hevitry ny maro anisa hoe manala ny fitokisana mena amin'ny membre gouvernemental Ray Manontolo dia mazava ho azy tsy mahavaly ny etaetam-bahoaka ary tsy afaka anatanteraka velively ilay programme général de l'État ny prime ministre sy ny membre gouvernemental Ray Manontolo. Ka hoy izay hoe avirana fona ilay izy hoe fanjakana tolony inona ary misy eto amintsika eto tandalàna ve sa tany manitsaka lalàna tsy mety zany amin'ny fitantanana Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny antom-pisian'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ny zava-misy ankehitriny hoy hatrany antoko HVM. Tokony mijoro amin'ny mahandro-panjakana mahaleo tena azy ny HCC noho ny fanitsakitsahana lalam-panorenana samihafa eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Mafana araka izany raha ny zava-misy manodidina ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao fa mafana ihany koa ny ady amin'ny andiam-balala misy eto amintsika raha ny zava-misy any amin'ireo faritra misy izay andiam-balala izay. Manome roa amby 70 ora amin'ny ministera ny famboleny ireo mpiasa ao amin'ny ivitoerana famongorana ny valala ao Toliara amin'izao fotoana izao. Andony karaman'izy ireo ao arian'io. Iroso amin'ny fitokona ireo mpiasa raha ny fanazavana hetsainkilan'izay. Ny tompona ndraikitra ny antoerana milaza fa tsara ny vokatra tamin'ity taona ity raha tsy misy ny raha tsy misy izay vokatra ho simba ny andiam-balala izay. Onona saina no mitatitra amintsika ny Antsiprieny. Nanao fanambarana ireo mpiasa eo anivon'ny IFM na ny ivitoerana famongorana ny valala ao Toliara ary manome roa amby 70 ora ny fitondram-panjakana anefana ny karaman'izy ireo. Mitaky aminareo fitondram-panjakana mpiasa valala satria tsy mbola nazo karama tao anatin'ny telo volana ny mpiasa raikitra ary ny mpiasa mpanao santsetrika kosa ny ATT dia mbola misy valvolana tsy voaloha. Mitaky ihany koa zahay ny rapely fisonota-karama 2 volana may sy juna rosorino amin'ny fisonota-karama izay ny fitondram-panjakana. Dia raha mahalala sy mahita fa fotoany fitombohan'ny vokatra ny valala izao. Nefa ny FVM dia mbola tsy sentimanana fiatrehana an'izany ka hiany setahorana mafy ny mety hampingotra ny valala amin'ny taona ity. Dia tsy tena ny fitsabahany andrakitra ataon'ireo sehatra na tetikasa hafa ary ny fitondrana ny FIB amin'ny tsiara-dalàna. Mbola tsy voaloha ihany koa ny endaminteny mpiasa ato amin'ny valala nanomboka ny taona 2020, 2021 ka hatramin'ny 2022. Dia mandroana an'izany koa ny tsy fandaovana ny charge sociale ny KNAPS. Androany nisy ny atrikasa momba ny ady amin'ny valala no tanterana teo Anosy saingy tsy afaka nanontany ministra tompona andraikitra ny mpagnano gazety momba ity raharaha ity. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nilazany fa ezana ny ampitombo ireo mpiasa IFM ho mpiasa am-panjakana. Izay ato ministera dia hiezaka ny amin'izay quota na fonctionnaire azonay isataona apiditra tsikelikely an'ireo mpiasan'ny IFM ireo fonctionnaire ihany koa anatin'izay ezaka rehetra motivation ny fanomezana ny entina miasana ny budget de fonctionnement ny IFM iarahany amin'dinika ministère ny économie sy ny finance io anatin'izany hoe fanaovana fanaraha-maso na suivi ny esain izany nareo valala dia azo atao tsara mampiasa ny drone amin'ny toerana izay tsy takatry ny tomobile na moto fa azo ampiasaina koa ny drone amin'ny famafazana an'ireo fanafody izay ipetrahana amin'ny toerana izay ipetrahan'ireo valala. Iara-iasa amin'ny zandarmaria-pirenena ny ministera manomboka izao ho famongorana ny valala raha ny fanazavana. Etsakilany ireo mpiasa eo anivon'ny IFM tsy mbola nandray ny karama hatramin'izao ary nanambara fa tsy asa. Ny ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izay nahazo orana araka ny tokony ho izy hiatrehana ny taom-pambolena tamin'ity taona ity saingy izao tandondoza izao ny amin'ny mety ho firongatra ny valala indray. Ny faritra Atsimo andrefana dia faritra anisan'ny hoe mpamokatra fa indraindray tratra ny valala moa zany dia tena latsa-dranomaso mihitsy ny mpamboly. Amin'ity taona ity dia
tombony lehibe ho an'ny faritra tsy mandrefa ny fahazoana rotsakorana be fa ny angatahana am'izao a ny hijery ny fomba tokony atao rehetrarehetra mba hahatonga an'izany valala zany a tsy azo lalana mba hahatonga zany valala zany a tsy andripaka ao amin'ny faritra tsy mandrefana andrasana araka izany ny fepetra ho raisy ny fanjakana manoloana ireo mpiasa izay manao hetsika fanairana ary manome romby fitopolora mialohany anaovana fitokonana aory ny fataperan'io romby fitopolora io tsy hisy mpiasa hidina an-kianja amendraka ranom-panafody intsony hiady amin'ny valala raha tsy mivaly ny fitakiana hoy ny sendika lafomba vao hafa kosa indray dia tsy vita ny fanjakana intsony ny asany raha lalam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nojerena ho ny filo nasionaly ny VST raha naneo ny heviny mahakasika ny faratsian-dalana eto amintsika amin'izao fotoana izao lalam-pirenena ny tokony ho amboarina raha misy ny vola hoy izy ireo ary tsy lara-pamena ny fananganana ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina izay hiazakazahany fitondrana amin'izao fotoana izao ny Antsiprianjay tateriny Gaeton Andriatsilavo tokony hijery izay lahara-pahamehana sy tena ilain'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana raha hanorina fototra fitrasa tokony hovahana ihany koa ny olan'ny fitaterana ka mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ohatra amin'izany ny lalana ahafahan'ny faritra tsirairay avy mifandray ny teny hoe tsy misy nininina mandeha zany aloha sarotra be no miteny an'izany fa misy ampahampahany ao fa saingy izao manahoana ny tena tsiron'ireny zavatra ireny ho an'ny vahoaka malagasy satria raha miresaka zao ny lalam-pirenena rehetra ane ka 900 potika tanteraka za zao mivezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny a tsy hitany mpitondra mihitsy ve io lalana miainga eto Antananarivo mandeha marapatonga eo Moramanga zay potika tanteraka efa tena tsy misy ilana azy tsony sa ve tsy mandeha amin'ireny ny mpitondra fanjakana dia tsy mahita an'ireny zavatra ireny a zany rehetrarehetra zany dia efa zavatra manahirana tsy vita ny mpitondra fanjakana intsony ny asany raha ny fanazavana ka ny vahoaka indray no misahana izany ankoatr'izay tsy lara-pahamehana ny fanamboarana autoroute raha ny faratsiany lalana ankehitriny no jerena za manokana raha misy vola anaovana autoroute ndao aloha amboariny ireo lalam-pirenena rehetra zay potika tanteraka ireo a dia amin'izay mba milaminy ireo a ny lalana ato anatin'ny firenena koa be deabe ny mbola tsy milamina zany lalam-pirenena zany ane ka ny ministeran'ny travaux publics no mendraikitra azy a misaotra n'ireo vahoaka madinika manamboatra lalana eny fa reny zany zao misolo ny asan'ny ny ministère ny travaux publics zay reny zany no tokony mba hojeren'ny ministre ny travaux publics sy ny mpitondra fanjakana dia mba homena indemnité reny fa reny manao ny asa ary dia mangataka kely ariary 100 sy 200 eny reny a misy na vehivavy na zaza mambehivavy a olona mitaiza kely a dia mirotsaka manao an'izany hatramina ankizy kely a dia mba tokony tonga saina ny fanjakana hoe efa tsy vita ny fanjakana tsony ny asany a dia ny vahoaka madinika manao zany asa zany atreto aloha maro ny fitarainana voaray mahakasika ny faratsiany lalana eto Madagasikara isan'ny tena mampitaraina ireo mpampiasa lalana ankehitriny ny ao Antsohihy Befotaka Ambanja ary ny ao Veombilobe Iazo any Diago ho an'ny lalam-pirenena fahaenina ny miainga eto Antananarivo hatrany Moramanga ho an'ny lalam-pirenena faharoa miakatra vokatra izany ny saran'ny fitateran'entana mitombo ny sakan-dalana ataon'ireo olon-dratsy ary maro ny faritra lasa mitoka-monina faratsian-dalana izay ary isan'ny antony tsy fandriam-pahalemana mivavay amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy amin'ny lalam-pirenena maro eto Madagasikara no jerena fa ao anatin'izay indrindra dia tsy mbola misy paikady mazava entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara hatreto indrindra amin'ireo lalam-pirenena samihafa hoy ny teo anivo ny ATC na ny Association des transporteurs camionneurs eto Madagasikara na teo aza ny fitarainana nataon'izy ireo nataon'ireo mpampiasa lalandreo minitsy miaino azy ireo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana Daniela Mino Arso. Hatreto tsy mbola hita taratra ny fataterany velorano voalohany momba ny fitoniana sy fandriam-pahalemana izay nampanantenainy ny filoham-pirenena nandritry ny fotoan'ny fampelezan-kevitra tato anatin'ny taona maro saika na inoana izay tsy fandriam-pahalemana amin'ny sezay avokoa ireo lalam-pirenena rehetra isan'ny antony mahatonga izany ny faratsiany lalana raha ny fanazavana ny olona zany rehefa miketrika ny fanananao na ny zavatra ao ianao mandeha io dia efa miketrika foana ny olona ampandehana dia any amin'ny lalana ratsy iny RN2 iny dia be deabe point andehananao première ao anatin'ny 10 minitra na 10 minitra na 4 minitra zany hoe izay transporteur zany dia efa raha ohatra ka misy kendro tohana manaka an'io dia tena mora voajono satria tsy ho araky ny fanjakana mametraka mpitandro filaminana isaky ny
lalana ratsy rehetra ny lalana ratsy nefa tsy voatery arainy deux rery ihany zay naovanay antsoava mpitondra fanjakana mba jerena akaiky satria ny atao hoe point noir dia le lalana zay tena tsy afanao manoatra mandeha azahoany ny fahavalo manahaka an'io manao an'le brakazy ankilany maro ny fitarainana nataon'ireo mpitondra fiara vaventy tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana saingy tsy nahitam-baliny zany hatramin'ny androany raha ny fanazavana trany ny olana eto amintsika eto Madagasikara raha miteny transporteur ka vola hiditra any am-paosin'ny fanjakana dia arapitso izy dia mampiantso anao ivory andinika an'izay fanapa-kevitra zay satria vola hiditra any am-paosiny fa raha hoe insécurité manahaka an'io atsonay na hoe za fitarainana amin'ny lalan-dratsy manimba zavatra manimba matériel minitsy miainy ny fanjakana atsondray mandeha anao ivory tsisy toy ny indresaka indray avy eo raha ohatra zany ka tombotsoan'ny transporteur zay tombotsoa iraisana eto amin'ny tany fanjakana tsisy miraharaha zany ny fanjakana fa raha fa ohatra ka tombotsoa hidiram-bola amin'ny mpanjakana dia ainy miantso anao isan'andro alina ry anao dia misy miantso hoe ivory arapitso fa misy vola hiditra aty am-paosinay manaka an'izao tsy aiviny camion iray no nisy nanafy ary novinon'ireo olon-dratsy ny mpamily saika hoentina hitsoaka ilay fiara miaraka amin'ny entana saingy nisy ny tsy fahatomombanana ara-teknika ka tratra teo ibaibasy sy ilay fiara misokatra amin'izao fotoana ny fanadihadian'ireo mpitandron'ny filaminana momba ity raharaha ity lafomba vao hafa kosa indray dia mampanany ahafahan'ny Madagasikara mitazona ny anaram-boninahitra meilleure destination verte de l'océan Indien manomboka ny taona ho avy raha tsy misy ny politika mazava entina hikajiana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao isan'ny tokony hojerena akaiky ny fandripahana ala netsiny hektara isan'ny taona hony teo anivon'ny fédération nationale mpitaridi ny fandripahana ala sy ny zavaboary amin'izao fotoana izao izay isan'ny amotika ny écotourisme isan'ny fepetra fototra na ahafahana ny salotra ny anaram-boninahitra raha ho an'ny Madagasikara sy ireo firenena samihafa nahazo zay nandritra ny taona maro mbola voatazana ny destination écotouristique ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahantany aty amin'ny ranomasimbe raha nivokatry ny andihan'ny fahasivy-amby-roapolo ny World Travel Awards izay sehatra natao hifantenana ny toeran'ny firenena tsirairay amin'ny sehatry ny fizahantany na zany na tsy zany mampanany ahafahantsika mitazona ny anaram-boninahitra meilleure destination verte de l'océan Indien ny saloran'ny firenena nandritrizay indrindra noho ny olona manodidina ny tontolo iainana amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny fédération nationale mpitaridi manahoana kosa nefa ny fikajitsika amin'ny resaka tontolo iainana zany environnement satria raha hitasisa taona zao maro be ary crény statistique navoakan'ny ministère rehetra zany hoe manelanelana 100 000 à 200 000 hectares par an ny ala voapotra eto Madagasikara tsika nefa amin'izao mahazo an'ilay karazana prix hoe meilleure destination verte donc tokony anjaratsika manarotra an'izay fa tsika indray zany misotona mason'ireo mpizahantany izay tena hoe manao an'ilay resaka tourisme vert ankoatra ny fahetrana politika mazava manodidina ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny zavaboary izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny écotouristique araka izany maro ihany koa ny teboka iankina ny fampivelarana ny fizahantany izay tokony hojerena aingana anatin'izay santonany ny fandripalemana ny fitoniana ara-politika ary farany ny resaka sidina izay tokony hosokafana bebe kokoa mba ny antso ataonay dia ny fijeren'ny fanjakana akaiky ny mahakasika ny resaka volna io zany efa misy ministère misahana an'ilay resaka volna anjara ministère angamba mijery hoe inona mety olana inona ny fomba atao mba ahafahana mampiverina ny resaka confiance zany amin'ireny mpanao ny resaka transport aérien ireny raha anao promotion ny destination isika ilaina ny compétition zany na ny promotion anatina resaka tolotra zany anatina sidina na io anatiny na io ivela amin'ny Madagasikara na io anatin'ny zone géographique eto amin'ny océan Indien na ny liaison Afrique Madagasikara fotsiny irery any namafisiny teo anivon'ny fédération nationale nireo mpitaridi hatrany fa tsy tokony atoritory manoloan'izay ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera voakasika indrindra ho fanarenana aingana ny sehatry ny fizahantany Comore, ny Nosy Maurice, La Réunion sy Maldiva raha teo izay efa manana herijika rehetra ahafahana mifaninana Madagasikara ary efa manomboka mahasarika mpizahatany maro ankehitriny.
dia izay ihany koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty dokafoy novidanga ny vidim-piainana sy ny fiomanana isan'ny tokantrano amin'ny fiatrehana ny fety noely sy ny fitsenana ny tombaovao amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny tanora sy ny informatika rehefa avy eo no anarahantsika ny atsiprian'izay. Mandrapitafa vetivety ary. Gratos! Arao memempona amin'ny Telma TV ny Coupe du Monde. Mankanesa fotsiny any amin'ny Telma Shop na midira ao amin'ny telma.tv/foot dia mahazo Telma TV adiny ray memempona be zao ianao. Aza tara! Telma TV, safidy tsotra malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Donc Père Noël. Dada Benueli. Ah, Père Noël. Plan épargne retraite vaovao amin'ny Société Générale. Ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao. Ny tena goavana. Cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny 30 janoary. Mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandra sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa ny petrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Tsotra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Za zao amin'ilay maimaiky lava noho ny asa dia tsy manam-potoana firy anasana lamba manampy be anahy fampiasana an'ilay lessive machine nickel sady mitsitsy. Izaho zany dia ny shampoing voiture nickel no ampiasaiko satria mitahiry ny qualité-ny loko izy ary indrindra mampanjelanjelatra mampamirapiratra ny ivelan'ny fiara. Nickel, pandakan fahadiovana. Alors, on s'est mis à la course? Sur l'Apple Watch aussi, il y a du nouveau. Avant, elle calculait votre distance. Maintenant, elle calcule aussi votre longueur de foulée. Elle distingue la brasse du dos crôlé et surveille votre température pour estimer quand vous avez ovulé. Pendant que vous rêvez, elle mesure vos phases de sommeil à la minute près. Et elle peut détecter un grave accident de voiture et appeler les secours. Alors, oui, il y a du nouveau. Donc Père Noël. Dada Benueli. Ah, Père Noël. Plan épargne retraite vaovao amin'ny Société Générale. Ho an'ny rehetra tsotra kokoa mifanaraka amin'ny fahefanao. Ny tena goavana. Cagnotte lehibe 40 millions ariary no ifampizarana hatramin'ny raika amin'ny 30 janoary. Mametra 100 000 ariary no mihoatra dia mandra sanjara amin'ny fisarihana ka mety ampitombony avy roa ny petrabola nataonao ny 13 décembre sy 3 févroary ny fisarihana. Tsotra Père Noël. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar.
tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mamerina ny araba hatrany tombo-kilasy tombo-vavy mbola tafiara-dalana aminay amin'izao oro zao isan-tarantsika izany tsy misy fiaraha-mifety manokana toy ny fanaovana sakafo miavaka sy ny maro hafa anamariana ny fetiny noely intsony ho an'ny tokantrano maro no ny asarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao raha ny fanohikevitra ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ireo mponina izay velotaraina manoloana izay fiakarany vidim-piainan'izay avokoa ka mitady ny sitrany ay ho arapaka fotsiny ihany sisa raha ny hita amin'izao fotoana izao. 5 andro mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny noely mangina ny eto andrenivohitra raha ny hita manoloana ny fiakarany vidim-piainana natrehiny malagasy tamin'ity taona ity maro ireo tsy manana fahefana intsony ankalazan'ny fetin'ny noely raha ny fanadadiana natao androany ho an'ity fianakaviana iray ity fahazarana isan-taona ny mody any ambanivohitra ankalazan'ny fety noho ny tsy fisian'ny enti-manana tsy afaka manao izany izy ireo ary ny anatsara izay fiarahan'ny fianakaviana ao an-trano no katsaina amin'izao fotoana. Famana fety aloha zany dia ohatrany hoe samy manany fidiram-bola fa ohatrany ndrola zao zany tena ohatra hoe ohatrany mivara loatra tsy mandeha tsy dia mandeha loatra mihitsy hafa ny teo aloha hoe ohatra zao efa feno olo leto efa mandeha daholo ny tsena rehetrarehetra zay izy ataona zany tonga dia mahavita hoe manomana krismasy zao efa mahafinaritra hoe hidina amin'ny krismasy dia mifampimanomana hoe mpianakavy andao any ambanivohitra fa zao zany tena ohatrany tena mafy be le fitadiavam-bola amin'izao tena mafy. Le vola zany ohatrany tsy hita mihitsy hoe ahoana ny tena fantehan'le vola mety tsy hivahatra aloha mba many am-piangonana fa mena izay zava-misy eo na dia tsy ahita fehefan-kely ve raha ohatra mbanana dia misotrosotro kely zio ny ankizy dia izay. Tsy ireo mpanao asan-tena ihany tsy manana fahefana nantanterahina ny fety intsony ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Vola mandidina ny iray alina ariary no tsy maintsy hodadiavina amalifaliana ny mpianakavy hoy ity iray mpianakaviana iray ity. Raha aminay aloha amiko aloha dia raha hoe aminay majinika zany aloha somary misy pression kely izy satria mahatonga ana amin'ny teny an'izay le confirmant iny aloha mbola mikoty iny dia le nandalova cyclone teo zany aminay majinika aty ambany aty zany tena mikoty be aloha le hoe 5 andro tsy hahatongavan'le krismasy dia ngamba ny azo atao hoe atao amin'izay zava-misy zay zava-misy fotsiny ngamba ny anaovana azy dia isorana an'Andriamanitra rehefa velonayna somatsara zany araka le nazavaiko teo zany dia hoe tsy maintsy meny amin'ny zava-misy mety hoe mba afaka manao tsara fa mety hoe na hoe akoho atsasany ary dia mba mety na hoe fefany ary dia rehefa hoe mba mahita an'izay zavatra izay fotsiny zany dia efa hoe mba milamintsaina hoe mba mihinan-kena na hoe mba complet fotsiny na dia tsy ampy tsy lany ary le izy. Raha hoe zay aloha ngambany raha amiko aloha zao dia mety possible aloha zany mety tsy eo atsany 75 aloha ngambany eo ngambany zao ny hitako hoe assuré hoe azo anao valizy fa rehetrarehetra zany ny ova daholo na vidim-piainana na le vary na avy amin'ny kilalao-ny ankizy na avy amin'ny akanjo niakatra daholo vidim-piainana manana sarotra mihitsy le fidiram-bola ka fety tamin'ity tena ho ratsy mihitsy saria le fidiram-bola zao tsisy mihitsy vahoaka zao sahirana be mihitsy mijaly be mihitsy vahoaka amin'izao tamin'ity tena sarotra mihitsy fa tamin'ny taogno lasa zao mba tsaratsara kely fa tamin'ity tena sarotra be mihitsy le kilalao-ny ankizy tena tsisy mihitsy amin'ity ka fa le akanjo zany mba niezaka kely mba nahazo akanjo zany le ankizy mba nahazo akanjo zareo mba sakafo zany zay ny eo ihany ny hoaniny fa tsy amorony tsy misy. Nangina tsy toy ny isan-taona ny tsenan'ny noely raha ny hita teto andrenivohitra isan-taona mienatra ny ireo mpanjifa entana fankalazana ny noely raha ny fanadadiana mitaraina noho ny fahasahiranana nateraky ny fisondritry ny vidim-piainana avokoa na an-tanàn-dehibe na any amin'ny tontolo ambanivohitra tsy fisina izay miampy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toy ny vakitrano sy ny asan-dahalo. Lafy mavoafa kosa indray dia mitaky ny siny lalàna manan-kery mamela ny kalalàna ny vehivavy momba ny fahasalamana sy ny zoaram-pananana ny eo anivon'ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar tamin'ity androany ity anton'izany ny ho fisorohana ireo vehivavy matampoka eo ampiterahana vokatry ny avoka loloatra eo ihany koa ny hitsinjovana ny hoavin'ireo tovavy malagasy ka hiroso ankalalàna sy hisitraka anjony momba izay fahasalamana ara-pananana izay.
nanamafy ny adisesika momba ny sata amin'ny fenozon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ara-pananahana androany ny teo anivon'ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar tanjona ny itondrana paikady entina misoroka ny trangana fahafatesan'ireo vehivavy eo am-piterahana eo ihany koa ny famelana kalalana ny fanabeazan'aizana eto an-toerana izany hoe io vatan'ny vehivavy io anazy io anjara no maka décision mikasika an'io mandray décision mikasika an'io ka tokony misy lalàna manome zany alalana zany raha ohatra ka mbola misy sakantsakana no any amin'ny fiarahamonina any misy moa zany protocole de Maputo zany zay efa mamariparitra ny resaka zony vehivavy rehetrarehetra anatin'izany ny droit sexuel et reproductif io protocole de Maputo io efa nisoniavin'ny Madagasikara fa mbola tsy ratifie de anatin'ny adisisika ataon'ny CNFM zany ny ratification ny protocole de Maputo io ankoatra izay tokony isy ihany koa ny famelana kalalana ny fanalanjaza eto amintsika raha toka misy antony mifandraika amin'ny fahasalaman'ilay vehivavy na antony hafa hoy izy ireo ny fanalanjaza zany mbola sakana ny lalàna eto amintsika de io zany ny hevitra mifonosin'le hoe raha ohatra ka ny vehivavy kosa afaka mideside zany hoe mifidy izy hoe mbola tsy vondona no itazona n'ity zaza ty za tsy hoe zay antony rehetra kosa fa antony ara-fahasalamana or antony hoe vokatry ny fanolanana le izy antony hoe misy fiantraikany amin'ny fiainan'le vehivavy mihitsy na no an'le ankizy ho teraka de tokony omena zo omena lalana izy hanao an'izany zay zavatra mbola tsy azontsika atao amin'izao fotoana izao nisy androany ny atrikasana raha na hevitra mahakasika ny zon'ny vehivavy no dinina tao anatin'izay ny vahaolana mifandraika amin'ny zo sy ny fahasalamana ara-pananany ireo vehivavy malagasy eto an-toerana vahaolana izay inona fa hitondra fanavaozana manoloana ireo tovovavy manambady aloloatra sy ny fahafatesana tampoka eo am-piterahana dia izay ihany koa no hoentsika miverina vetivety ao anatin'ny vaovao manodidina sehabitaterana tsy mbola namonjy fodinany amin'ny faritra misy azy avokoa amin'izao fotoan'izao ny akamaroan'ny olona izay manao ny fitadiavana eto an-drenivohitra amin'izao akatoko ny fety izao anton'izany ny fiakaran'ny sarandalana izay nateraka ny fiakarany viditsoloka sy ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny manoloana ireo olana maro mianjady eto amin'ny firenena toy ny fiakaran'ny vidim-piainana vitsy ankehitriny ireo olona misafidy hamonjy fodiana hiteny amin'ireo tobo fiantsondrana taxi borosy fanampin'izay mbola maro ireo mpiasa sy mpianatra tsy nahazo fialan-tsasatra 7 misy miakatra kely foana aloha tsy mety sitran'izay efa mahazatra aloha izany rehefa katoko fety ohatr'izao dia amin'ny andavanandro iny efa raha malala hoe tsy miova ny frais fa 7 rehefa katoko fety ohatr'izao dia tsy maintsy mba misy fikarany kely ohatr'izay fa mahazatra tena fahasankarana zany rehefa alohan'ny fety ohatr'izao mandeha midina amin'ny taona vaovao antony maro no mahatonga ny mpandeha ho vitsy amin'izao 5 andro mialohan'ny fetin'ny krismasy izao ankilany nahitana fiakarany angony sarandalana hoy ireo mpandeha sy mpitatitra tamin'ny heritaona zany zao tena hita hoe maivana ny tamiko satria tratran'le confinement ny olona dia zao vao tena mitraika le tsy fananan'ny olona vola dia mety vitsivitsy ny olona mody satria na ny frais na ny gasoil miakatra ny rehetrarehetra na ny volany ampilatanan'ny olona zany tsy misy satria sahirana anaty fahavaratra koa le vanim-potoana ankehitriny tamin'ny heritaona zany nisy fa tamin'ity zany tena hitanao hoe efa mizarazara lesitany cinéma dia efa hitanao fa mevitsy le olona izay raha ny tena marina aloha tokony efa betsaka ny olona midina efa zao eritreretina hoe tsisy olona hitanao eto tsisy olona mandeha eto eo amin'ny 7 isan'andro na 7 zay sisa 7-10 amin'izao akatoko ny fety izao ny farany herinandro avy izao no manam-pikasana hamonjy fodiana any ambanivohitra ny ankamaroan'ireo olona manana fitadiavana eto an-drenivohitra lafomba voafa kosa indray dia androany no tontosa teny amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza ny andro natokana ho an'i Dr Césaire Rabenoro natao izany ho fampafantarana ny asa sy ny andraikitra noraisiny teto amin'ny firenena sy ny nahafoloa ny akademia malagasy azy nandritra ny 7 taona ny antsiprian'izay tateriny Abraham Randriamanana teraka ny taona 7 manam-pahaizana mikasika ny farmasia mpampianatra mazovo malagasy tamin'ny firenena maro toa an'i Londres Paris ministra ary mpikambana ny sady filoha teratany malagasy faharoa teo anivon'ny akademia malagasy ireo no isan'ny ahafantarana ny Dr Césaire Rabenoro
ny tenan'izay isan'ny olomanga ny firenena ary niseratra tamin'ny diplomasia malagasy nandritra ny taona maro. Tsy mbola nisy nataiza olombe olomalaza tahaka an'izany teto amin'ny akademia eran'izao tontolo izao raha tsy Césaire Rabenoro ary olona miavaka ministra mipirimpiri akory ambassadeur mandritra ny firy taona fanerasera akaiky tamin'ireo mpanjaka filohan'ny pirenena hatrany amin'ny paparay masina ny Vatican ary olomalaza eran-tany ao amin'ny fahaizana sy eo amin'ny fahalalana, olomalaza olomiavaka kanefa tsy manavaka. No marinina androany teny anivon'ny akademia malagasy ny andro natokana ho an'ny Dr Césaire Rabenoro. Tanjona tamin'izany ny fampahafantarana sy ny fanomezan-danja ny asa nataony nandritra ny fotoana nahafoloha azy teo anivon'ny akademia malagasy ny taona 1770 hatramin'ny taona 2010. Misy 12 ireo vela-hevitra notanterahina nandritra izany izay mifandray amin'ny Dr Césaire Rabenoro mivady na ny teto toerana na ny tany ivelany. Ny andraikitra voalohany zany talohan'ny fahaleovan-teny tamin'ny taona 1757 amby 1958-1959 taleny kabinetra ministry ny vola izy. Ministry ny vola tamin'izany fotoana izany Paul Longuet frantsay izay zafikely Karl Marx dia no tonga moa ny fahaleovan-tena zany dia lasa commissaire général au plan izy, izany hoe le namolavola drafitra fampandrosoana ny firenena zany. Ny ambassadeur Frédéric Randriamamonjy mivady sy nivady moa zany le mpanoratra Esther Randriamamonjy no nilaza hoe zay ankalazaina ny olona napiditra anay tao tamin'ny akademia koa tokony ankalazaina. Dia zay le izy dia mora teo 20 taona tamin'ity taon'ity nodimandry ny dadako. Fitiavana ny fahalalana zay verina fa tokony hampandroso. Ingany mba araka ny lazaiko teo hoe sady hitondra fomba fijery hafa angambe fa tsy hoe vola foana fotsiny. Namporisika ireo tanora olona amin'ny asa-karoka sy ny fizarana tanterahina teo anivon'ny akademia malagasy Dr Césaire Rabenoro raha ny nambarany ireo niara-niasa sy ny fandray akaiky taminy. Ny tenan'izay nanome lanja ny asa ho an'ny firenena tsy ahivina nodimandry ny taona 2010 ny Dr Césaire Rabenoro. Fa isan'ny faritra mena amin'ny fanafian-dahalo ihany koa amin'izao fotoan'izao i Beloso Rotsibiny. Maro ny fifandonana nisy teo amin'ny-dahalo sy ny mpitandro ny filaminana tatoato. Zandary maro ihany koa no lavo nandritra izany noho ny tsy fampiny fitaovana entin'izy ireo miatrika izay asa sy ny indrindra ny fifandonana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa izay. Ny antsiprian'io tanteriny Hilary Nasoloniainy. Tsy mitsaha mitombo ireo dahalo manao fanafiana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ary fomba. Maro ny faritra mena amin'izany ankehitriny, isan'izany ny any Beloso Rotsibiny izay nahafatesana zandary maro nandritra ny fifandonana. Tany Akazobe vao tsy ela izay, zandary iray ihany koa no lavo. Tsy fahampian'ny fitaovana entina miatrika ny fifandonana no antony mahamaro ireo mpitandro ny filaminana lavo amperinasa raha ny fanazavana. Nisy noho izany ny fampitaovana azy ireo avy amin'ny masovony Chine androany. Ny zavatra nitranga tato ato dia maro ireo zandary lavo teo amperinasa amin'ny fampandriam-pahalemana tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany. Ka dia ireo fitaovan'ireo zany indrindrindrindra ny gilet dia aparitaka any amin'ny toerana izay atao hoe mafana, misy ny accrochage matetika amin'ireo mpanao ratsy. Casque de protection telopolo dia bâton électrique telopolo dia gilet pare-balles telopolo. Isaorana be dia be ny namana sinozana na miendreo zavatra ireo satria tena ilaina tokoa eo amin'ny fampandriam-pahalemana. Ty amin'ny gendarmerie ireo fitaovan'ireo raha tsy teny fotsiny ako afa tsy ny gilet pare-balles. Ankilany, anatin'ny fanaovana jeritodika mahakasika ny fahandriam-pahalemana amin'izao fotoana ny mpitandro ny filaminana rehetra ka raha ampitso no ilaza ny drafitra hitandrona ny filaminana mandritra ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona izy ireo. Fa manana ny fahaiza-manao ny ary tsy mena amita amin'ny any ivelan'ny tanora malagasy raha ny tontolon'ny informatika no resahana na izany aza. Araka ny fanadihadiana izay natao tamin'ity androan'ity fianarana mitohy ary mila fahaizana amin'ny fery teknôlôjia vaovao atolotry ny fanatontolona ny informatika ka mila fampianarana sy fiofanana matetika ahafahana mifehy araka ny tokony ho iziny momba izay tontolo ny informatika sy ny manodidina azay Gaëtan Andriatsilavo.
isan'ny sehatra mivelatra ary manome asa ho an'ny tanora maro eto amintsika ny tontolon'ny informatique ohatra amin'izany ny génie logiciel, ny développement web, développement application mobile, administrateur réseau sy ny base de données. Isan'ny tolotra vaovao sy maro mpitady ihany koa ankehitriny ny resaka intelligence artificielle sy ny data science. Tsy afaka ialana ary tsy maintsy fehezina ireo, indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Tena hito aloha tsy afaka ialantsika tsony izy ity satria efa tamin'ny l'an 2000 ny tenenina hoe zay tsy mahay informatique na tsy mahay manoratra dia izay tsy maintsy fehezina izy io satria mampiasa an'io daholo ny tontolo rehetrarehetra, mampiasa an'io daholo dia tsy maintsy fehezina io ianao miteny teo hoe misy vola avy amin'izy io tena be dia be ny paran'ny marché amin'ny zavatra io dia tsara ho an'ny tsara zany mafy anazy satria misy avenir mbola misy avenir ao anatin'izy. Tsy voatery ho any ampianarana no ahafahana mifehy ireo tontolon'ny informatique ireo. Misy ary maro ihany koa ireo karazana fiofanana mifanaraka amin'ny sehatra tian'ny tanora ho alalinina. Tombony amin'ny fiofanana ny mahay sy mahafantatra mialoha ny sehatra asa atao eo amin'ny tontolon'ny numérique. Efa anatin'ny fampianarana daholo zay hoe ahoana satria moako ny développeur zany dia hoe mila mahafantatra izy hoe ahoana ny sécuriseny an'le asa ataony mba tsy asimba an'le anan'le client zany dia hoe efa fantany daholo zay ka vao manomboka izy vao miasa izy dia efa fantany hoe inona satria amin'izao malaza be le resaka hacker dia efa fantany zay ka fantany tsara zay. Manana ny fahaiza-manao ary afaka mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tanora malagasy raha ny tontolon'ny informatique no resahana. Tsy tokony hijanona amin'ny fahaiza-manao ihany anefa ny tontolon'ny informatique ary tsy maintsy mivoatra ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Tiako tsindriana kely mantsy hoe ny resaka tontolon'ny IT sy ny resaka informatique dia tsy tokony onona fotsiny hoe efa mety zao, efa tena mahay zao fa rehefa manao zany dia tamy manao zavatra tsara misehatry ny international satria nitolotra international. Ary manomboka eto Madagasikara zany be dia be ireo orinasa mifandray sy mifampiresaka dia hoe rehefa manao zavatra tokony ho zavatra tsara makany amin'ny excellence foana satria zavatra excellent tadiavin'ny orinasa amin'izay zany tsika afaka mifaninana na orinasa any andafy io na mpianatra any andafy io satria tsisy oviana maro fa ny efa be dia be zany zao ny gasy afaka miasa any Maurice, afaka miasa any France, Belgique, Suisse noho izay excellence sy compétence ananaitisy. Nanomboka androany ary farana arampitso ny fampiofanana nomen'ny INSC ho an'ireo tanora sy ny solitenan'ny orinasa miandraikitra sy mikirakira ny tontolon'ny informatique. Fampiofanana natao anamafisana bebe kokoa ireo traikefa sy fahaiza-manao ny tanora ary indrindra ampitaina ireo fanamby vaovao arosy ny teknôlôjia sy ny fanatontolona. Ankilan'ireo isan'ny fanamby apetraka ho antsika eto Madagasikara ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny informatique ny famporosiana ireo vehivavy irotsaka amin'izay sehatra izay. Dia izay ihany koa no entsika mamarana ny fiarana ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny afarany mbola maro ihany koa ny fandahana entina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany no horonan-tsary mitondra lohateny Le Journal de Noël. Horonan-tsary izay mifanaraka indrindra amin'izao akatoko ny fanamariana ny fety Noël zao ka hanasana antsika rehetra tsy hisaraka amin'ny hatrany veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombo klasy tombo vavy. Veloma tombo. Vous a présenté Ni Vavao.
Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.